miarabantsika indray ry tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao ity amin'izao alarobia atoandro izao ny vahin'ny fandarana indray ary amin'ity anio ity tanora mpandrarana anankiray Randriana Arivelo Jonathan miarabanao ny fandarana makasitraka amin'ny fanekenao ivahiny eto amin'ity fandarana ambarao ity. Salama tompoko ary miarabantsika piano rehetrarehetra dia faly tonga eto aminareo hitafatafa sy dinika ny momba ny atao hoe fandrarana ho an'ny tanora. Ya, anomboantsika ny resadresaka ary Randriana Arivelo Jonathan ny famotinana fohy ny dingana ny lalovanao melohan'izay nidiranao an-tsehatra teo amin'izay fandrarana izay teto dia nakaiza dia avy eo nanao inona dia ohatrohatr'izay. Raha fitinana fohifohy tamin'ny 2024 no nahazo ny atao hoe baka frantsay moa satria tanatin'ny fiampianarana ny frantsay dia nahazo an'izay. Herintaona taty aoriana dia nisidina tany ivelany nakany Kanada hianatra ny atao hoe politika sy ekonomia. Dia tao aorianan'izay ny taona manaraka 2024 nianatra ny communication indray miaraka amin'ny politika satria amiko manandanja ary zavatra tiako ny politika fa tsy zavatra ratsy araka n'le eritreretin'ny olona fa rehefa tena nianarana le izy dia hita hoe manasoa ny vahoaka no tanjona ary mampivoatra ny fiainany. Dia raha le fianarana aloha zavatra tsara fa tsika tsy hiditra amin'ny le ao anatiny hoe ratsy ny politika sy anotr'izay satria iny efa toetran'olona tsirairay aby amin'izay mitondra anazy rehefa tonga amin'le fanjakana. Fa raha le olona le mpianatra ny ankabeazany mpianatra politika aloha zany dia azo lazaina hoe liana amin'izany fampianarana izany. Dia avy hatrany moa zany ny taona manaraka n'iny dia nahazo ny diplôma koa dia tao aorianan'izay no tonga ny vita azo mihitsy ny mari-pakasitrahana no tonga ny azo lazaina hoe evay izy amin'ny teny frantsay fa noho ny zavatra nitranga tany ivelany tany zany no natapa-kevitra hoe iverina eto an-tanindrazana nasoa sy anatsara ny arak'izay vita sy manao izay zavatra tiana indrindrandrindra satria tany ivelany mafy ihany ny fiainana amin'ny mampianatra sady mianatra ianao no miasa misy mifo amin'ny telo maraina ary zavatra tsy hoe nazatra izany fa tamin'ny mbola mipetraka teto a Madagasikara fa ny ainana ary nandalovana ary natonga n'le fahatongavan-tsaina hoe hiaritra fiainan'olona any ivelany dia hijanao mpiasa sa hiverina anasony tany dia hiasa amin'ny tena. Dia mazava ho azy fa niverina teto an-tanindrazana no natao dia niezaka nanao asa vitsivitsy ho fampandrosoana ny eto anivon'ny toe-karena eto amintsika. Idirantsika lalandalay moa zay rehefa avy eo i Jonathan fa iverenako kely le anao mbola tany ivelany iny mba hifampizarana mpiaino antsika hoe ohatrohatrany eo na ny faharesendahatra anao zany hoe tena ndeha aloha ody any tanindrazana fa tsy hiasa hijanona tia na mety hanangana zavatra tiapita tany a Kanada izy teo hoe aty a Kanada zay ndray satria raha ny zava misy ho an'ny firenena afrikana na Madagasikara zany ho any andafo zany sy hipetraka any andafo zany tena hifaninanana zay leo be amin'le fiainanety leo amin'ny fanaovana politika eto sy ny sisa inona no naharesy lahatra anao hoe tena ody ho any an-tanindrazana. Raha ny amiko manokana alohany dia ny antony voalohany indrindra hitako hoe mafy be le fiainana any satria ianao safidy le izy fa raha za manokana tsy dia nisy hoe ny fifaneraserana taman'olona firy na betsaka ary ny namana hoe raha namivoaka tamin'ny tany tsy dia nisy fifaneraserana ohatra ny nanabeazana teto a Madagasikara
le fifanakekezana ara-po zany a tsy de misy fa ny akabeazan'ny fifandraisana aman'olona de na arakasa na hoe voaka de manala azy eo a de vitatreo le izy fa tsy misy hoe andao tsika miaraka manao zavatra firy ny amiko manokana zay a fa tsy voatery hoe ohatrohatr'izay daholo ny ainan'ny olona fa anisan'ny nanosika anazy zany zay a hoe tsy mahavita mifankazo apo loatra amin'ny akabeazan'ny olona ifanairaserako de ny safidy a hoe iveriny ny akoatrin'izay ny amafy ny asa araka ny lazaiko teo misy fotoana manko ny fo amin'ny telo maraina andeha hikarakara ny sakafo mpiasa maraina rehetrarehetra satria anisan'ny asa nataoko zany ny hoe ny asa tanatin'le karazana Starbucks reny a Starbucks mivarotra kafe izy zany petit déjeuner de zany anisan'ny hoe mpanao laksy an'le toeram-pivarotana tamin'izay amin'ny telo maraina tsisy bus tsisy métro de lasy ianao a mandeha tongotra eo amin'ny adiny ray eo miala avy eo an-trano de zay fa mahafisany asa zay satria ny atsika Canada fa tsy ambara amintsika fa mangatsika be any -40 any misy fotoana indrindra rehefa janvier février ohatr'izao de ianao mivoaka amin'ny trano amin'ny telo maraina iny zany a mandeha miasa tena hoe miaritra fa tsy maintsy avitana fianarana ny anisan'ny zay zany a tena hoe natapa-kevitra na hoe afaka miaina tsara kokoa raha miverina any an-tany koa manao zavatra sady mahafinaritra anahy toy izay hiaritra an'le zavatra apetraka ny olona aty satria ny zavatra adino manko ny matetika tsara mipetraka any an-dafy fa mino a fa ny akabeazan'ny olona izay mipetraka tany ary niaritra mba ho tafita mahafantatra ny fahasarotam-piainana mandra-pahatonga an'le hoe mahita andro miratra fa anisan'ny tena hoe mafy zany iny misy maro ny tsy mahazaka anazy nefa misy maro ihany koa miaritra satria tsy afenina hoe misy menatra ny hoe miverina tanapolo aty fotsiny a de nefa ny a zay ny anisan'ny nanosika hoe tsy tokony mitsanga menatra ny olona fa mafy ny fiainana tsy na Madagasikara fa erak'izao tontolo zao mafy foana tsy maintsy miady ianao any zavatra tianao de zay ny nanosika anao hoe aleo raha hiady ihany a hiady ho an'ny taniko satria mora kokoa no raisaina sy manampy ny olona mitovy kolotsaina aminao no ny olona mbola voaenaranao ny kolotsaina satria rehefa mipetraka any an-dafy manko mbola mila mianatra ny kolotsain'ny olona koa ianao fa akoatriny ianao tsy maintsy tazominao mafy satria rehefa vao tsisy andriakinana ianao any a tena mora very ary atelon'ny zareo ny kolotsainao de adininao maha-olona anao zay tena hoe no efeny ray aman-dreny sy ny fiarahamonina ona Jonathan inona naharesy lahatra anao zany hoe rona kokoa any amin'ny hoe fandrarana fa tsy nanao pilote ohatra na nanao dokotera na tsy haiko raha ho amiko manokana alohany a de za olona tia ny atao hoe fahafahana ny dikan'izany hoe tsy tiako no ambanina fifehezany tamin'le ny asa tany manko ny anisan'izay no fifamatorana le izy moa zavatra tsy maintsy holalovana fa anisan'ny zavatra hoe tsy nety tamiko le fehezana loatra de ho an'izay fahafahana manao ny tiako atao zay aloha ny dirako voalohany tanatin'ny fandrarana de ny faharoa manarakarak'izay a ny zava-misy eto amintsika tena manana opportunité izy amin'ny teny vazaha betsaka kokoa lavitra ianao eto Madagasikara manao zavatra vaovao na tsy de vaovao ary fa manaraka ny any ivelany mora kokoa zany izy io noho ny any ivelany raisiko ohatra fotsiny hoe nanao fanondranana entana export sy import zany de mora kokoa no manangana orinasa any amin'izay ny eto noho ny any epita ny antony a satria ny any epita efa mahatavy be daholo a reo orinasa de ianao a rehevo tsy mamezava baovao de tsy tafiditra ao mihitsiny satria efa any zareo daholo ny 9 isanjato ny tsena de ny anisany fotsiny zay ho fa maro ny zavatra zay ataontsika eto Madagasikara nefa tsy ampy fanomezan-danja
ary araka n'le lazaiko teo za tanatin'ny sehatra politika tsisy idiran'ny varotra mihitsiny fa le varotra nefany afaka ianarana ary kolotsaintsika gasy ny anatin'ny fivarotana ny anisan'izany any miady varotra tena hoe resaka fivarotana io fa mbola tsy azotsika tsy vitatsika antsoratra tahaka ny firenena mandroso ny fomba fiadivantsika gasy ady varotra fa ny tsara fatatra fotsiny hoe matoa mivarotra daholo ny akabeazany gasy tokony io anisan'ny entina ampandrosoana ny Madagasikara le izy satria efa zay ny safidiny malagasy raha misafidy zavatra fa ny malagasy dia afaka mirona amin'izay ihany tsika fa ny varotra zany no lazaintsika hoe fototra amin'izao fotoana izao ny malagasy na dia tokony ny fambolena aza ny hoe mamelona atsika resantsika ihany iny rehefa aveo fa ono ho an'ny Jonathan manokana ohatrohatry ny ahoana ny tokony toe-tsaina zany tanora zany eo amin'ny fandraharana le toe-tsaina alohany tena zavatra ilaina dia olona mafilo tena mafilo be satria zavatra anisan'ny lalovako voalohany tamin'izaho tonga teto satria zany mipetraka tany ivelany dia nanana fomba fijery ny tany ivelany rehefa hoe andrara teto zavatra diso nefa n'izay satria akamban'izy roa no ahafahana mahazo mampandroso zavatra ny amiko manokana zao tena sahirana tamin'ny voalohany satria tamin'ny voatonga teto tamin'ny 2024 dia nanao fanondranana kabaro niaraka amina olona tany Maurice dia ny olako tamin'izay fotoan'izay hoe ny fampiraraha tamina mpamboly tany amin'ny faritra Ambakily hoe andao fa hovidiana daholo ny entanareo ho ajainareo ty calibre ty sy zavatra ohatr'izay fa ny olana lehibe nyseho tamiko nefany dia tsy no ajain'ireo mpamboly ny fifanarahana dia za zany sady maty aty anivon'le fahazona entana no maty ihany koa taty anivon'le mpividy satria le mpividy ny andro be dia zavatra anisan'ny hoe sarotra nalovana zany zay satria raha nitoriako ary le mpamboly dia nigadra dia nitondra inona ho anazy lasa tsisy mamelona ny vady aman-janiny dia zay hoe satria ny any ivelany tsy dia misindra fo loatra fa hoe rehefa resaka varotra sy asy ty dia tsy maintsy atao dia tsy anina fa mikolotsaintsika malagasy nefa n'izay tsy mety fa misy le fitsinjovana dia zavatra anisan'ny anarana zany zay tamin'ny nanao ny fandrarana dia zay niteneniko hoe mila mafilo be hoe tsy maintsy avitan'ity zavatra ity aloha ny voalohany indrindra dia ny faharoa manarakarak'izay ny azo lazaiko ny eritreretin'ny olona hoe ka sao dia manana volana entina fitahany ary izy nanaovana an'izany zavatra zany zavatra ny anarako alohany ny verenako teto dia hoe tsy voatery mila vola ianao fa ny aretsainao alohany atao matanjaka ny aretsaina tiako teny apetrao ny tanjona rehefa mipetraka ny tanjona dia tsy voatery ho fantatrao ny lalakizorana fa fantatrao hoe inona ny asa tokony ataonao tsy kelikely isan'andro ahafahanao matratra n'iny tanjona iny fa raha ny vola no ataonao olana voalohany indrindra dia lasa tsy ho tonga amin'le tanjona irinao ianao fa tsy maintsy ny tanjona aloha ny apetraka ary io no mahatonga anao hiaritra anatin'ny zavatra olalovanao ny zavatra sarotra tsy maintsy isy foana ny ana manokana 724 no nitsangana ara-dalàna ny orinasako fa tonga dia heritaona taty aoriana samy nahita tsika tratra ny fiboahana dia anisan'ny zavatra tsy maintsy natao nefa ny tanatin'izay nitady hoe inona ny zavatra atao afaka ohatran'le efa mandeha amin'izao fotoana izao dia lasa mitady mpiara-miombina antoka mpamatsy vola sy ny sisa izy io zany raha ho anahy manokana alohany tsy nisy hoe vola be firy ny entina ny angana fa avy amin'ny hevitra no entina mandresy lahatra ny olona hoe andaotsika irona anatin'ity fandrarana ity ina fandrarana famokarana zany na varotra na zavatra ohatr'izay ono manaona nefa ny resaka fifaninanana
ny fifaninanana tsy maintsy misy ary tsy afenina fa ny eto amintsika matanjaka ny tena mahery zany anatin'le izy fa tsy raha ho ana manokana zao a zay hoe anisan'ny zavatra vokarinay ny tantely miaraka amin'ny fokon'olona eny fotony de mafy le fifananana satria ianao zao mba maniry ny anondrana an'le tantely anisan'izay tsara vokaritsika ary mahasalama no ara-boajanahary nefany a de misy ny fifananana araka zay lazainao zay hoe mafy be mihitsiny tsy mamelanao hitraka fa nefany ianao rehefa miady anatin'le izy de mahita rirany ihany tsy rapitso akory ny ianao no tafita fa hitanao hoe mandeha ty zavatra ty a de manosika anao anoy ny ezaka nataonao maly. Maranana ny fandarana Jonathan fa efa maromaro zay ndesan'izay a ny famitinana ndesakintsika na misy tianao ambara na koa afatra ho an'ny tanora indrindrindrindra mety eritreritra isehitra amin'izay fandarana zay. Raha ny afatro ho an'ny tanora de manana tanjona. Ny fananana tanjona no hitondra antsika anatin'ny fiezahana. Rehefa miezaka tsika rehefa aveo a de mivoatra tsikelikely. Ny fampivoarana Madagasikara tsy vitandray mandeha fa ny asa tsikelikely hoe no atambatra no azo ilazaina hoe mampivoatra atsika ary zay no ahafahantsika mampandroso ny firenentsika sy ny fiainantsika voalohany indrindra satria tsy maintsy ahoana ny ampandrosotsika ny firenena rehefa tsy tafity isika fa rehefa tafity isika miezaka de manampy ny mpiarabelona amintsika mendalana eo iny ary reny mitambatra no ataontsika hoe fandrosoana fa diso fo amiko le eritreritra hoe fandrosoana de tsy maintsy misampana amin'ny alalan'ny fanjakany marina misy famarinany a fa tsy maintsy amintsika tsirairay aby aloha ny jerena tsy samy nijery ny tenany a hoe inona ny afaka hoetiko entina nanova zavatra fotsiny ary eo amin'ny fiarahamonina fa tsy eo amin'ny firenena. Rehefa miova ny fiarahamonina de miova ny firenena ary zay ny ahafahantsika mandroso. Isorany Randrianarivelo Jonathan tanora mpandrara voaeritreriny tokoa ny tenany teto amin'ny fandarana Ambarao Makasitraka. Sotra tompoko. Mandrapitafa ho amin'ny fotoana manaraka indray ny fandarana Ambarao veloma tompoko.